Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy ny efa iaraha-malala moa zany ny crise sanitaire eto amintsika dia misy ny confinement tapakandro maraina ihany zany izay amin'izao no miasa miditra amin'ny 7 sy mirava amin'ny ray zany no mikatona ny boutique anay. Misy ny taovolo sy tarehy manao zany zay ny chignon ny lissage ary mampiasa ihany koa zay ny steam pod dia ankoatran'izay koa zay manao ny soin vatana manicure sy pédicure. Amin'izao aloha iaraha-malala ilay crise sanitaire mety sarotsarotra satria tsika zany zao efa tena limité be ny olona ohatra invité na ohatran'izany dia tena ataonay hoe afaka manao ihany zany zay à domicile arakaraky ny toerana zany dia misy koa ny ekipanay zany efa vonana andray anareo foana dia afaka mandray ihany koa zay atao amin'ny salon dia tena ataonay tena faran'izay hoe tena mora tena mirary ary tena takatry ny saram-babe am-bahoaka 50 000 ariary zany dia efa afaka manao pack mariage ataon'ny Gracia Beauty. Tena efa natao tena mirary dia mirary satria à partir ny 20 000 ariary zany dia efa afaka manao taovolo sy tarehy atao aminay. Ny ato amin'ny Gracia Beauty ihany koa dia manao ny boutique zany zahay mivarotra kiraro, poketra, maro isafidianana izy ato. Ohatra fotsiny zao hitantsika tena mora dia mora. Ity zany zao 400 000 francs. Zay koa dia manao vente en ligne ny ao amin'ny pagenay zany dia tsy miova fa ao amin'ny Gracia Beauty ihany manana page zay dia ao ny ahitanareo an'ireto entana ireto afaka livrer à domicile, afaka manao livraison à domicile zay dia arakaraky ny toerana nanaovana izay livraison zay fa manasa anareo hanjifa ny Gracia Beauty hatrany. Ny misy anay zany ety Ambohibo Anteroka ambony microcrède ambony microcrède ety Ambohibo Anteroka. Ny contact azahoanay zany dia ny 034 41 078 72. Manasa anareo hitsidika ny Gracia Beauty fa tena afa-po nareo ary ataonay zay tena afa-po mpanjifanay hatrany satria izahay dia tsy mitsahatra hatrany mikarika an'izay mahasoa mahatsara ny clientenay dia manasa anareo ary zay hitsidika eo makasitraka tompoko. Amin'izao confinement zao dia tena mila mitandrina isika satria ny aretina ny fahavalontsika io coronavirus io dia mila miezaka hatrany zany tsika manadio vatantenantsika sy mikarakara hatrany ny ankohonantsika mba tsy ho tratra ny aretina.